Iny ary avana malala dia mbola faly miarabanao ny tenako apôstôly Andreas ihany ary manona ny fetanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao. Miarabanao ihany koa apôstôly Matthieu. Miarabanao apôstôly Andreas de miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity fandarana ity ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanana ny toetra betsaka aminao ihany koa am'izao fotoana izao. Sitrak'Andriamanitra indrindra no afahanao mahita izao fandarana izao ka manasanao zany izahay mba aharitra hatramin'ny farany fa mino fa andraisanao fampianarana sy vokatra be dia be eo amin'ny fiainam-pananao sy ny fiainanao ny fandrenesanao sy fahitanao ty fandarana ty ka mialohan'ny tenin'Andriamanitra sika apôstôly de ivavaka metraka ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra. Misaotranao zay Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra ny amin'ity fotoana ity mbola ahafahana mampianatra sy mitory ny teninao. Engany ny herin'ny teny mba hanova ny fiainan'ny olona rehetra izay mahita anay am'izao fotoana izao. Tsy kisendrasendra no ahitana izy ireo ity fandarana ity fa tena programanao manokana Tompo ka dia tanterao ny sitraponao androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Mino fa tena efa lina de lina reto olona reto apôstôly satria efa sasamiandry ihany koa izy ny am'izao fotoana izao ka metrantsika de hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de hijery tenin'Andriamanitra foy tsika zay hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahasivy. Genesis toko fahasivy de raisitsika manomboka amin'ny andininy faharoapolo. Genesis toko fahasivy raisitsika manomboka amin'ny andininy faharoapolo. Misy soramandry eo ambony eo milaza hoe nataon'izy telo mirahalahy zanako Noa sy ny teniny faminan'indrainy azy avy. Andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao tonga ampiasa tany Noa ka nanao tanimbôlopoka ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba izy ka nitanjaka atao anatin'ny lainy. Ary hitany ama rainy Kanana ny fitanjahan'ny rainy dia nambarany tamin'ny rahalahiny roa lahy teny ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka netiny izy mirahalahy teo antsorony dia nanao dia miaotra izy ka nandrakotra ny fitanjahan'ny rainy ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy nahita ny fitanjahan'ny rainy. Dia natsiaro Noa rehefa afaka ny amamony ka nahafantatra izay efa nataon'ny zanany faralahy taminy dia hoy izy ho vaozina ane Kanana ho tena andevon'ny rahalahiny ane izy. Amen. Izay tantara zay no andraisantsika fampianarana apôstôly androany mahakasika ny ozina. Satria betsaka ny olona mety mbola tsy mahafantatra an'izany hoe inona moa ny atao hoe ozina. Azonao? Ary ny ozina am'izao fotoana izao de miatra sy mamatotra ny fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy mba olona anankiray ny fatorany rehefa mahazo izy fa ny fianakaviana iray manontolo hatrany amin'ny taranaka faramandimby no fatora lozina satria le ozina dia hery ratsy anankiray izay mamatotra ny fianakavian'ny olona. Zany hoe mamatotra ny fianakaviana anankiray zany. Mety hoe ohatra hoe ny ray aman-drenin'ny tany aloha tany no ny zavatra namatotra azy fa ny sanatriny zany mety hoe nanompo sampy izy ohatra. Azonao? De ny taranaka ty aoriana rehefa miaina tao anatin'izay ny ray aman-drenin'ny tany aloha tany miaina amin'ny vokatra io fanompo-tsampy io. Fa teto amin'ity tantara ty indray de zao ny zavatra nisy. Namboly voaloboky Noa de rehefa namboly izy de namokatra be satria mpanompon'Andriamanitra tena tahin'Andriamanitra izy. Ka rehefa nisotro ny ranony zany voaloboky zany izy de mamy Noa de nanary lamba tao amin'ilay nozy izy lazain'ny Baiboly. De rehefa nanary lamba izy io de hita ny ama rainy Kanana. De tsy mba tonga de nirakofa ny ama zany ny fitanjahan'ny Noa rainy fa mbola lasa izy nandeha nilaza tamin'ny rahalahiny anankiroa i Sema sy Jafeta zany. De Sema sy Jafeta moa rehefa nahiona an'izay de nanao 5 andro ao izy lazain'ny Baiboly nandrakotra ny fitafian'ny Noa rainy. Ka tamin'io fotoana io marina fa na de niaina tao anatin'izay fahamamona izay ary Noa tonga izy mbola ao tsara zany ny sainy matadidiny zavatra nisy rehetra teo izy. De rehefa natsiaro sainy Noa zany de tsaroany ny zavatra nataon'ny ama taminy de nanozina ny Kanana izy. Ozy izy lazain'ny Baiboly hoe ho voaozina ane Kanana ho tena andevon'ny ralahany ane izy. Raha mandinika tsara izany tantara zany tsika ry havana malala iama no tsy nanaja ny rainy satria ny fandraisan'ny Noa ny nanambaran'ny ama tamin'ny rahalahiny anankiroa ny fitanjahany de tsy fanajana azy. Zay ny zavatra nisy teto. Tena hoe niraisy Noa zany izy tsy manaja anazy iama zanany faralahy satria nambarany tamin'ny rahalahiny anankiroa hoe mitanjaka ao amin'lainy izy. Raha ny tokony izy zany ama tokony tonga de nirakofa ny fitanjahan'ny Noa rainy. Fa mbola nambarany tamin'ny rahalahiny. Ary ny tena nampalahelo de zao tsy tamin'ny ama no nandeha ny oziny fa tamin'ny Kanana. Tamin'ny Kanana ity Kanana ity zany zanaky ama. Ka matetika ny ray aman-dreny no nanao zavatra tsy mety
de ny zanaka sy ny taranaka faramandimy foana matetika no mitsinja ny vokan'le izy ary raha mandinika tsara ny isika am'izao fotoana zao a ny olombelona rehetra izay nandeha ny aina tety ambonyity tany ty samy tsy nanajany ray aman-dreny daholo apôstôly fiainan'ny olombelo zany akamaroan'ny olona ohatra hoe mba maniraka ny ray aman-dreny fa iny hoe mba mandehana manao an'izao zavatra ao de mahita tenenina foana mahita avaly foana na hoe am'izao fotoana zao efa somary ohatrany hoe mahazoazo taona zany ray aman-dreny somary antitrantitra zany ray aman-dreny de manomboka tsirarain'ny zanaka intsony rehefa mba mangataka zavatra am'le ray aman-dreny de hoe neny dada koa mangataka foana nendrineny koa mangataka foana rehefa miantso amina telefona raha tsy raisina mihitsy satria nahoana mangataka le ray aman-dreny izy raha moa no mba ianterana eo tsy maintsy ianao zay nalokiny kibony mba ianterana satria efa antitra izy kanefa am'izao fotoana zao ny olona tsy manaja ny ray aman-dreniny avokoa ary na ny tanora ry am'izao fotoana zao apôstôly a rehefa mamiteny ray aman-dreny hoe tsy amin'ny eninarivo nareo ny farany voaka nyity trano ty fa tokony mba ato an-trano ny janona am'izay mba mianatra lesona sotry zany fa tsy manaja ny zany ny tanora fa avoaka ilalana iny androany a afaka herinandro iny de mivandray amy 7 alina amy 10 alina foana vao miditra ny sasany raha moa tonga de any de tsy hita maraina vao mipotra eo rehefa aveo ka am'izao fotoana zao nge mibetsaka ny olona miainao anatin'izany hoe tsy fanajana ray aman-dreny zany ary ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao tsisy lanjany tsony eo anatrehan'ny tanora ka eto de tena mananatra sy mampita teny amy tanora zay manaraka izao fandarana zao tandremony tsy fanajana ray aman-dreny fa vokatry ny tsy fanajany amany no arainy no natonga ozina tamy zanaky iama ary zay no mahatonga ny taranak'olona ankehitriny misy fahampotehana avokoa tsy zarizary ny fiainana ho andevony io nge ny baiboly de milaza mane ho tena andevony ralany ane izy ozy izy ny baiboly zay nge ny mahatonga ny olona am'izao fotoana zao ohatrany tsy mba misy olona vitsy ngamba ny olona hoe mahatsangana orinasa ka izy zany no lehibe na filoha anatin'ny orinasa io fa ny am'izao fotoana zao de mpiasa daholo ny olona rehetra mpanompo avokoa ny olona rehetra misy arany sasany tena voafatotra mihitsy de ny fianakaviany ray manontolo de samy mpiasa trano daholo fianakaviany ray manontolo de samy mpitarika aposy daholo inona ny mahatonga an'izany ozina ny mahatonga an'izany apôstôly sady ny tena ratsy am'ty ozina ty apôstôly a de ny zavatra misy am'lay izy tsy mba mety hoe maty lay ozina satria lay ozina de karazana fanahy ihany fanahy le izy fanahy araka ny teninao zany hoe ery ray mipita le izy ary mamatotra fianakaviana maro de izy io zany raha maty lay olona zay niara-le ozina de mipita am'le taranaka foana le izy satria amy mafanahy zay a tsy mba mety maty le izy ary ny tena ratsy aminy de manapotika olona maro mihitsy fianakaviana maro hatrany amy taranaka faramandimby ary eto zao misy fotoana betsaka ny olona moa zany hoe raisina amy apôstôly atsika de misy karazana olona tafiditra ao anatin'io oziny io de raha ohatra ka mpitarika posy ny ray aman-dreniny de ny taranany ray manontolo ao anatin'io mpitarika posy daholo tsisy tafavoaka amina fiainana mihitsy raha ohatra le olona zany hoe mpiasa tany izy manao ohatrany karama le any manao saraka tsao izy ny olona zay de tsisy tafavoaka mihitsy ny taranaka ny rehetrarehetra na de manam-pahaizana aza de nefa ran'le olona miasa tany foana mikarama aman'olona foana ary tsy afaka mba hivoaka hoe hivoatra amina fiainana mihitsy satria mamatotra le olona mihitsy lay ozina mamatotra an'le olona sy ny taranany lay fanahy zany kanefa n'io zavatra io a mahafinaritra de zao hoe izy io apôstôly mbola azo tapahana azo tapahana io eto zao a tamin'ny androny noa somary hidirantsika lalindalina manko izy mba tena hisokatra tsara ny masom-panahny mpijery antsika am'izao fotoana zao tamin'ny androny noa teto a no nahavoozina ny kanana zany hoe kanana zany zafokeliny noa de jereo vatsika tsara ne aty amin'ny androny jesosy kristy a any amin'ny Matthieu toko fadimy a toko fadimy amby folo manomboka ny 9:1 misy vehivavy kananita anankiray fatatsika tsara ny tantaran'io vehivavy kananita io vehivavy io rehefa nahita an jesosy kristy nandalo tamina toerana anankiray de nitaraina taminy le vehivavy kananita hoe ry jesosy zanaky davida mamindrafo amiko fa ny zanako ampahorin'ny demony loatra de ny zavatra nisy de zao ozy izy lazain'ny baiboly manao hoe fa ny tompo tsy namaly teny azy nitaraina le vehivavy fa jesosy tompo tsy namaly teny azy ary tsy vitan'izany ihany fa nroahan'ny mpianatra izy ny tenen'ny mpianatra ny tompo hoe roay izy fa miantso mafy ataoritsika ozy izy ny mpianatra de rehefa aveo le vehivavy mbola nisisika ihany nangataka tamin' jesosy tompo hoe mamindrafo amiko fa ny zanako ampahorin'ny demony mafy
de ozy ny tompo lazain'ny baiboly hoe tsy mety ozy izy zao izy tsy tonga raha tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely azonao le zavatra misy de mbola nitaraina ihany raha vehivavy tena mba avonjy eo tompo mba asitrano zanaka fa marary mafy de tsy mety ny maka ny mofonjaza omena ny amboa kely ozy izy lazain'i Jesosy tompo de ozy izy raha vehivavy ka na de ny amboa kely ary mba mitsipona zay sombotsomo milatsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany de teo am'izay ny tompo vao namaly taminy manao hoe raha vehivavy ny finoanao no navonjy anao raha dinianao tsara io Matthieu 15:21 io efa nilavina intelo io vehivavy io zay vao nandray valimbavaka zay ny zavatra nisy nefa raha mandinika ny baiboly ianao apôstôly sy ny mpanaraka ny fandarana am'izao fotoana zao ny olona ao anatin'ny baiboly na kamaroan'ny olona zay nangataka teo anatrehan'i Jesosy tompo nila vonjy nila fanasitranana sy fanafana tonga de nandray valimbavaka io ny eo daholo zay rehetra nangataka nandray valimbavaka io ny eo daholo ohatra zao raha iresakitsika mahakasika ny Bartimeo jamba ohatra Bartimeo jamba rehefa nitaraina ny nangataka tamin'i Jesosy hoe ry Jesosy tompo zanaky Davida mamindra fo amiko teon'io ihany de de nitodika ny tompo namaly azy de inona ny tianao ataoko aminao ozy izy Jesosy tompo de ozy izy hoe niampahiratra ny masoko indray nisy bokany amin'ny Matthieu 9:9 raha mety ianao de mahay manadio aho de ozy izy ny tompo mety ao madiovy ianao petsaka ny ao anatin'ny baiboly ao apôstôly zay rehetra nangataka tamin'i Jesosy Kristy de nandray valimbavaka daholo io no eo ny sasany tonga de mandray fanasitranana misy jamba arany tsy nila nangataka tamin'ny akory fa tonga de nametrahany tanana ary ny mpianatra raha nanontany mihitsy hoe iza nanota izy ty ve sany ray aman-dreniny de ozy izy ny teny manao hoe tsy sady tsy ty zazy ty ny nanota tsy ny ray aman-dreniny fa natao zao mba fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra azonao le izy maro zany olona nandray valimbavaka ao anatin'ny baiboly fa maninona apôstôly fanontaniana mipetraka maninona ity vehivavy kananita ity no tsy nandray valimbavaka